Miarabantsika rehetra, salama daholo tompoko a, manonona ny fiadana ny tompo Jesosy a, ny fahasoavany amintsika rehetra tahaka ny efa fifampiarabantsika sy fifanononantsika mihoatra an'izany a isan'andro eto amin'ny pejy amintsika rehetra. Loha hevitra resahako amintsika androany a dia momba ny fombandrazana malagasy a, ny fombandrazana vahiny. Raha vao miresaka fombandrazana izany tsika dia miresaka kolotsaina sy kultura. Ny kolotsaina moa dia fantatsika fa hoe ny saina no koloina. Ny kultura kosa dia miainga à la base ny amin'ny hoe natiora. Zany hoe miresaka ny natiora izay sika dia ny famoronana izao zavatra hita tsika rehetra izao a, izay antony iainantsika sy mifamatotra amin'ny hoe mampiainantsika ihany koa, ary ao anatin'ny fifangaroana izay sika no mitombo miaina expérience en détail, misy ny mino, misy ny tsy mino, samy amin'ny conviction any sy ny fandresen-dahatra ny avy ny tsirairay a, izay lay natiora, natura. Dia ao anatin'izay hoe natura izay a no misy fikolona, misy fitehirizana, misy fomba piaina tonga maniry a sy mampiavaka ny communauté tsiraray a, tonga firenena en détail izy a, isapoko, isapokotany, isatokatrano, isambatan'olona, kultura daholo izany à la base a, any a ilay définition zay ampitaiko aminao ato anatin'ity hoe kolotsaina sy kolotora ity. Zavatra roa mifamatotra ireo ampifampitohy a, mifameno ihany koa ary mirazotra matetika kolotsaina kultura, kanefa ao anatin'izay hoe fifamatorana sy tondrozotra miaraka izay a dia tsy laozany ny fifanoherana ihany koa amin'izay hoe isam-poko, isam-pirenena, isam-batan'olona, isatokatrano, isaky ny isam-pianakaviana sy izay afaka nambarantsika anazy kolotsaina, kultura. Zay ny mikasika an'iny ary fa iroso amin'ny resadresaka afaka resahana isika par rapport amin'ity hoe kolotsaina, kultura ity. Ny kolotsaina vahiny no hitondrantsika azy. Ny kolotsaina vazaha dia tena matanjaka be mihitsy amin'izao vanim-potoana era iainantsika izao. Matanjaka izy satria mirazotra amin'ny tanjaky ny firenena no mahatonga ny kolotsaina sy ny kultura valoriser kokoa. Ny antony a dia ao anatin'izay hoe tanjaka ny zareo zay a, dia manana moyen izy, moyen de média, moyen de ny support zany de itony a Facebook tony aza diny fa ao anatin'ny kolotsaina, ny kolony saina itony Facebook itony na ny YouTube na ny TikTok na ny reny challenge be da be isan-karazany reny a, ny anton-javatra be da be izay mikolony saina zany a, ao anatin'izay définition zaraintsika izay. Eto amin'ity resaka kolotsaina vahiny ity a dia tena maro, dia maro ny kolotsaina vahiny isam-pirenena avy. Fa raha ny aty misy anay zao aty Europa, aty Frantsa zany, aty amin'ny toerana izay lako ravinahitra, ny kolotsaina zareo a dia mazava be ao anatin'ny tontolony hoe fahalalahana zany, malalaka, liberté. Ny politika, ny rivotra politika, ny demokrasia, kolotsaina daholo no mivoy an'izany a. Rehefa miditra détail betsika dia betsaka ny azo ambara amin'izany fa tsy dia manam-potoantsika idetahena an'izany, fa atosako aminareo amin'ny fizaran-kevitra fotsiny a ny indice kely be da be a. Hoy ateo hoe ny rivotra politika, ny demokrasia, ny tontolon'ny sport reny Jeux olympiques sy ny hitanareo reny Champions League, zavatra ohatrohatr'ireny kolotsaina vahiny daholo reny. Kolotsaina tandrefana na mety tsy ho tandrefana ihany koa.
de akoatran'izay a ny resaka any amin'ny tontolon'ny saina zany a ny sentiment ny émotion a de hitanareo ren'le fiarahan'ny lasy ny vavy kolotsaina daholo reny a kolotsaina vahiny daholo ireny lasy ny vavy a miaraka tsy tahotra tsenatra intsony a ianao zao ohatra hoe monsieur promener ny amin'ny parka na ataoko hoe any anaty fitateram-bahoaka ho an'ny daholo be zany transport public a de tsy tahotra tsy enatra intsony a lasy ny vavy a mifampitantaneny a mifanoroka-tapoka ianao mety hoe miaraka amin'ny ankizy kely a zany hoe zay kolotsaina izay zany efa manomboka mahazo toerana be mihitsy ary misy lalàna mihitsy miaro azy ireny tsy azonao atao a ny miblame azy reny en public ny hoe miteny azy reny en public hoe tsy mety ny fiarahan'ny lasy ny vavy a fa misy lalàna afaka ninjehana aminao a par rapport amin'izay fihetsika eo zay kolotsaina daholo zany de zay ny teneniko teo hoe mikolo ny saina mikolo ny fiarahamonina de ao anatin'izay a misy ny fifamatorana be da be mihitsy de io kolotsaina io a mampitodika makany amin'ny hoe kultura hoe maninona moa zany no mahazo toerana aty amin'ny tany mandroso izany zavatra rehetrarehetra izany sy ny ankoatra izany satria raha tanysaina daholo ny kolotsaina vahiny tena be da be tena trop be mihitsy reny resaka sexisme resaka trop c'est trop fa tsy manam-potoanany amin'izany tsika de hoe maninona moa zany no mahazo toerana aty amin'ny tany mandroso zany zavatra ohatroatra zany a la izy a tsotra be fotsiny a ny hevitro no zaraiko atsika zany hoe mahazo toerana la izy a satria omena toerana mihitsy de hoe pourquoi omena toerana mihitsy satria mahatonga ilay izy hoe omena toerana dia ilay kultura ny aingana eto indray tsika de miresaka natiora zany zay tsyna le hoe kultura koloina ny natiora no mikolo natiora no manabe zany hoe lay natiora nahafirenena n'lay firenena mihitsy no se permettre mivaloriser an'lay kolotsaina teo le nresaka atsika hoe média sy ny sisa rehetrarehetra fa raha hitodika isika verina ny amin'ny hoe année de lumière ny siècle de lumière sy ny avant rehetrarehetra zany dia manatsikafina amin'izay ny fijery babyloniana ny esprit babyloniana ny grec ny romana sy ny sisa be da be ny endrim-panim-potsampy tamin'izany vanim-potoana izany an'lay izy de eo amin'izay de mitodika amin'ny resaka ara-panahy amin'izay resaka hoe kolotsaina sy kultura izay be da be ngaminareo na metra-panontaniana ahoana ara no fipetrak'izay hoe kolotsaina kultura lasa mifampitohy sy mifampisintona amin'ny ara-panahy izay azadino fa ny firenena mandroso tahaka ny hoe la Frantsa zay misy anazy zany no ise témoigneko eto sanovako partage dia manana racine chrétienne ry zareo à l'époque fa lay racine chrétienne dia raha ny tena marimarina kokoa dia fototra kultura ny ainga sy ny famaritra tamin'ny kolotsaina zay à la base de principe mpivavahana katolika mialatsiny amin'izay eto de anapotsitra zavatra ka de mialatsiny zany amintsika hoe somary susceptible sy tohina amin'ity zavatra ho zaraiko ity hoy ateo hoe mifampitohy amin'ny kolotsaina sy kultura mpivavahana katolika le izy kristiana katolika ny rafitra kristiana aloha tsindriko amintsika vetivety fa ny nipoirany de fatantsika rehetra selon la Bible dia tany Antioka ary nireflete ny imaziny Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ireo église primitive tsy nisy katolika tamin'izany nizan'izy nareo tesitra sy andiso an'izany fitenenako zany dia sokafo ny baiboly jereo tsara ny référence manaova fikarohana tany Antioka tany nisy ny kristianina voalohany tsy katolika ny anarany kristianina voalohany be da be nareo no tsy anaiky sy andahany zany dia rehefa nitsoka ny rivotra dia teraka amin'izay ny karazana antoko mpivavahana be dia be izay
nitsiry tamin'ny alalan'izay le hoe étiquette kristiana église primitive atyry ambony tyry de nisy zany ny karazana plagiat be da be sy ny fiforonana araka izay hoe plagiat izay a de niteraka contexte be da be araka ny dogme sy ny dénomination tonga aty amin'ny zavatra resantsika hoe charismatique tsy charismatique fiangonana zokiny zandriny secte sy zay ilazantsika azy zany voilà fa eo no mila miavaka tsara ny hoe kristianina selon la bible sy à la base lay tena hoe souffle église primitive sy kristianina à la base ny ty hoe kolotsaina sy kolotora ity ino tsara ty zavatra lazaiko ity eo no mila misokatra tsara ny maso amin'ity sujet zay fampizarako aminao ity hoe kristianina à la base ny kolotsaina sy kolotora kay lay finoana dia izay no scotché miforetaka sy mifamatotra amin'ilay resaka dogme sy religion dénomination misy heviny daholo zany moa zaraiko aminao zany maninona moa zany ho manindro hoe kolotsaina kolotora ilay fivavahana à la base kristianina katolika de eo am'izay ianao no miditra deux taille eo isika no manapotsipotsitra ny deux taille amin'ny resaka relika amin'ny resaka fatin'olona amasinina satria izay la kolotora ireo natiora na dia efa maty sy efa lasa vovoka ary sika ao anatin'ny création natiora isika dia symbolisena dia ireny le apetrapetraka any anaty fiangonana apitoerina mahazo toerana eo amin'ny hôtel ao anatin'ny antsoina hoe sorona masina sy ny sisa be da be dia omena hasina de ao anatin'izay fanomezan-kasina izay dia ampiain'ilay esprit kultura ny mpino ary ao anatin'izay fampiainana izay no mikolo ny sain'ny mpino amin'ny finoana izay miraikitra ao anatin'ny lohany mialatsiny ahitena ty sous parenthèse hoe vimamay kolotsaina koloina amin'iny ny sain'ilay mpino de mandeha eo amin'izay ny fametrahana ny lesona dogmatika be da be ho raiky tapisaka ny ampon'ny mpino sy ny fisainan'ny mpino ahatonga azy ho katolika heringiriny ohatra katolika mandrakizay arak'ilay kolotsaina ikoloina azy izay ny famatotra tamin'ilay kultura natiora mitaiza azy zay le izy zay de raha mbola posentsika ihany ny discussion sy ny fifampizarana sy ny fizarana ny fifampitaizana mifampitaizitsika eto fa tsy hoe blâmer an'iza sy iza sy hoe hevitra ny après nareo zay tsy d'accord amiko je m'en fous tsisy rarahiko an'izany fa za mizara manana ny hevitro manana ny fijeriko manana ny vision manana ny fifandraisako amin'i Jesosy Kristy tahaka an'izany koa ny tsirairay afaka miaffirmer afaka manome idée izy afaka on discute avec des esprits ouverts zay vonina zany amin'izay de manaraka ny tipedity izy tsy vonina de afaka mitatatata sy tezera fahazamanota zay ny anaovako ny conclusion le fa za kosa dia anoy foana izary teo amin'ilay resaka hoe injecté amin'izay ilay kolotsaina sy ilay kultura ary voataiza ilay mpino voataiza mihitsy ny sainy voakolo amin'ilay kolotsaina vahiny mantsy ny resantsika aloha hatreto de poseko eo ny fanazavana dia eo amin'izay ilay par rapport amin'ny toko sy andinina eo amin'ny baiboly teraka amin'izay ny mo hoe sampy satria lasa ilay kultura efa tsy hiparmiatsika intsony de zana hiparmiatsika ary izy zay natonga amin'ny baiboly nandrara mihitsy à l'époque ny amin'ny hoe Jesosy mihitsy no nyteny hoe tsy nidévoileny mahandriamanitra anazy izy mba tsy sy ny fiakofana amin'ny vatana satria lasa personnifie zany lay Andriamanitra alors que Jesosy Kristy ny teny hoe raha nahita ny ray nareo de nahita
zao sy ny ray de iray ihany fanoevy tena to prix mihitsy izay le hoe fiankofana amin'ny vatany amin'ny tena ny maha olona izay mba tsy sin'ilay idôlatria kanefa eto amin'ity kolotsaina vahiny ity izay anapotsipotsirantsika ny hevitra mahatonga atsika eto amin'ny fanazavana tsy mpiteny sy tsy mpanazavana ny amin'ny hoe kolotsaina kultura kristianina katolika ity dia teraka amin'izay ilay fanambarana ny amin'ny hoe idôlatria sy ny sampy tsy mbola voandroantsika noho ny teny an'izany ary tsy apitsika ntsony aloha ny fanazavana ny amin'izany satria miteraka de pasterile be zany fa selon la bible dia misy sampy ny sampy mantsy dia ilay ohatra hoe réduisenao zay le niverenako amin'le fanazavana ty hoe Jesosy Kristy Andriamanitra tonga anofo de lasa personnifie mihitsy ary personnifienao amina objet personnifienao amina zavatra anankiray lay voninahitr'Andriamanitra lay gloire an'Andriamanitra lay grâce izay tokony hijanona hoe fanahy zay le izy zay de raha miditra ianao ny fiangonana katolika de hitanao daholo ny sarin'ny masina Maria any ambanina hôtel any misy vata mangatsiaka na dépouille-na tsy fantatro hoe olona efa maty tany aloha be tany hoe masimbavy na masinda dia misy ny vavaka tononona amin'ny anaran'izany olona izany zay efa dépouille izay efa cadavre efa mialatsina efa faty efa hamasinina indray ny tiana tongavana amintsika dia ilay hoe kolotsaina kolotora dia à la fin zany ilay izy rehefa tena diniana hoe kolotsaina kolotora dia mandeha makany mirevele an'ilay hoe sampy asa raha tadidinareo ilay fanazavako teto hoe ny sampy dia à l'époque talohan'i Jesosy Kristy izy dia nitoetra teo ambonin'ny sampy ny antsoina hoe inspiration divine ny fahendren'Andriamanitra tsy to ny hoe aza mangalatra ny aza mamono olona ny tiava Jehovah Andriamanitra hoe ny sampy iny no ny tiavina tamin'izany fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy zany hoe Andriamanitra ny tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana zany hoe talohan'ny epokan'i Jesosy Kristy même à l'épokan'ny lalàna dia ny tsy nijery Andriamanitra tsy to tsoako le hoe any epokan'ny lalàna teo satria rehefa révélé-ny lalàna dia efa nanomboka ny foanan'Andriamanitra ny resaka idôlatria fa ankehitriny kosa izy mandidy ny olona rehetra hibebaka zay le fibebahana izay zany dia manary an'izay le Andriamanitra tonga hoe personnifiena sy symbolisena zay sampy izay zany tokony efarina amin'izay zany zay ary hibebahana zay ny voalohany zay ny faharoa dia ilay hoe fahendren'Andriamanitra tao anatin'ny inspiration divine zay efa expiré ihany koa zany mila arina ihany koa zany iny na dia mametraka ny hoe mametraka ny fahendrena hoe aza mangalatra aza mamono olona sy efa tsisy fanan'Andriamanitra intsony eo amboniny ary zay no mahatonga ny amin'izao vanim-potoana iresantsika izao hoe maninona ny mpanao ody ny mpanao vorika ny mpanompo sampy ny akamarony ary saika ny fahafenony mihitsy dia lasany amin'ny filalaovana ody ratsy daholo zava-dratsy daholo satria efa tsy otsony la inspiration divine fa lay anarana fotsiny sisa hoe sampy fahendrena tamin'izany vanim-potoana izany efa niala ny fahendren'Andriamanitra la inspiration divine teo ambony reny dia lasa makany amin'ny hoe rehefa hitrandraka arena uranium hijery mercure sotrotr'izany dia mamono zaza varira ohatra izany alaina ny voamasina lasa tonga any amin'izany lay ody sy lay sampy sy lay vorika lasa mosavy mandripaka fianakaviana mandatsabaratra lasa zavatra ohatroatra zany le izy tsy amin'ny soa tsy amin'ny fitaizana ny fiarahamonina tsy amin'ilay hoe fikolona intsony zany fa lasany amin'ilay hoe famonoana sy fikendrena mihitsy ary miaspire fanahin'olona ho any amin'ny fitomanina sy ny fikitronanify hitodika amin'izay tsika ny amin'ny kolotsaina malagasy kultura malagasy ary ataoko fohy kely ny fanazavana satria mino fahazonao tsara le fanazavako teo am'le kolotsaina vahiny teo kolotsaina kultura malagasy efa mazava nazavaitsika teo ny hoe kolotsaina saina koloina mikolony saina kultura nisy resaka natiora ankehitriny rehefa dinianao ny kolotsaina kultura malagasy dia mitovitovy tsy misy valaka ihany amin'ny kolotsaina vahiny
fa fotsiny ny atsika kosa ny rasinina dia ny mahamalagasy mihitsy ny malagasy mihitsy zay zavatra teto atoerana mihitsy no mikolo sy mitaiza ho am'izay hoe mikolony saina sy mikolony natiora izay. Exemple ny kolotsaina de hitanareo tsara ny vakoka ohatra hoe hiragasy ohatra ihany koa hoe ny kabary resaka saina izany ohatra ihany koa hoe ny angano malgré hoe lainga sy ny sisa rehetrarehetra ny taiza daholo reny nahatsara tao anatin'ireny ny sy ny tahotra na tonga tamin'ny fahendrena teo amin'ny fiainana fiarahamonina tamin'ny zavanim-potoana même ankehitrina sy ny sisa rehetratra voatahiry ao anaty vakoka daholo zany mahatsiaro an'izay vakoka zay de mahatsiaro an'ny pino FPVM. Bon bref sous parenthèse kely iny aza susceptible ho anareo dia ny kultura indray raha resahana koa ny kultura natiora de hitatsika ireny hoe rasinina hoa miainga amin'ny rasinina malagasy mihitsy ohatra hoe maka talapetraka hitsabona maka voamantilany maka mandravasarotra maka ny tany fotsy maka zavatra be da be mpanjaka be ny tany maka aferotany misy zavatra izay mikolo mifanandrify amin'ireny rehetrarehetra ireny. Eo amin'ny resaka ara-panahy ihany koa mirefere amin'ilay resaka hoe kristianina katolika teo de aza adino ihany koa fa ny malagasy dia manana andreo olo masiny zay amasiny ny malagasy ary malagasy dia mpanasina. Kolotsaina malagasy dia tsy adino amin'izany ny tendrombohitra 12 ny isapoko isaky ny commune isa-paritra ny toimerina zao ny eo nivotany zany votany dia ny Alahamady ny amin'iny faritra Sakalava iny de tsy adino ny Fitampo ny côté Mananjary sud-est sy ny manakaikaiky azy rehetra iny ny Sambatra ny Donia sy ny sisa be hoe Isampoko Isam-paritra misy an'io kolotsaina io daholo mifampitohy amin'ilay zavatra nyresahantsika teo hoe manasina olona manome asina de tena misy hôtel mihitsy arak'ilay fanazavana nyresahantsika teo de ao ambany hôtel misy fatinandrina fatina ampanjaka izay amasinina somena asina ao anatin'izany ny fidiovana ao anatin'izany ny rita rehetrarehetra ny sorona mitovy tsy misy valaka amin'ny pratika ny kolotsaina kultura kristianina katolika mihitsy. Lay kolotsaina vazary mbola voatahiry am'izao de hitanareo reny place be da be hoe monument aux morts aty aminay tena mbola be da be mihitsy misy place anaterana voninkazo ireo karazana olona izay etreretina fa considéreny hoe masina valy ireo lay masina mantsy misy endri-javatra be da be manamasina an'ilay olona hoe héroïque izy olona nahery fo izy sotrotra zany de tsy misy hafa valaka mihitsy amin'ny mpanjaka malagasy hoe ny fahavalo koa de ny mosary miresaka nandrianam-poimerina zao itsika rikoto maditra amitsirariny sy ny sisa de misy manasina ireny misy place mihitsy ihany koa zay anaterana an'izay eritreretiny zareo fa mendrika aterina am'le toerana ronoana ny sasany fady an'izao ohatrany tena tsy misy valaka mihitsy rehefa tena miditra de itsika tsy manam-potoana be da be anazavana an'izany fa ny tena koa mahafantatra tsara ny kolotsaina sy ny kultura ny tendrombohitra 12 tsy de teny betsaka any amin'izany satria za miresaka aminao zao de mahazo ilany amin'iny faritra Sakalava marombitsy iny ny fiavinay de misy ilany avy aty anivotany ary ny première génération de misy ny fasandrazana izay tena hoe tsy azonao idirana mihitsy amin'izany fasandrazana zany tsy azonao hitsaina ary na manitsaka ny ampariviny amin'izany anao de tsy maintsy mandala kiraro misy ny fotoana izay tsy azonao itenenana tsy mahazo miprononcer mot ianao fa tsy maintsy mangina anao de telle heure à telle heure zany zay zany tsy teny betsaka de rehefa nisitaka tamin'izay fasandrazana voalohany zay ny amin'izay première génération de nisy ny deuxième génération zay nanota fady avy aty aminay zany resahako aminao de misy ny fasandrazana faharoa izay mbola mitahiry an'la kolotsaina sy
koltora ihany zany a na de fa nisy ara ny hotafady tao anatin'izay a manao témoignage io a dia ny rehefa tonga ao am-pasandrazana zao a dia misaraka ny lasin'ny vavy a sy betsaka tsy azo tsy de marina manao témoignage fa tsy tantara betsaka aminao a fa ny tena koa ty amin'ny 3e génération de efa nariko daholo zany rehetrarehetra zany satria ny fisafidy a niaraka am' Jesosy Kristy a fa tsy nanary kolotsaina misy ny kolotsaina zay tsy nariko a misy ny kultura zay tsy nariko eto a de nipika tsara atao anatin'ity témoignage ty a rehefa tsy mikasika ny ara-panahy heritaona teo a même pas une année zay a nitokapasana zay anahy proprement mihitsy asiko ny taranako dia tsy misy an'izany rehetrarehetra izany tsy misy an'izany tsy azo itenenana zany tsy misy an'izany parvis tsy azo itsahana zany a afaka makeo daholo ny olona satria am'mamalagasy anahy dia mahatsapa mandray ady mila mandray adidy a niraisiko ny adidy a nanao ny fasandrazana manomboka eo amin'ny anarako zany a dia nariko daholo izay fampikasokasoka amin'ny esprit fa noterizy kosa ny kolotsaina nataoko ny fasandrazana nisy ny iragasy a nisy ny famahanana olona zavatra ohatrohatran'izany zany tsy misy resaka esprit zany sy ny sisa be dia be dia misy important be angamba tsy voalazako a par rapport am'izay ny à l'époque hoe tsy nihinan-kisoa zay tena fady a mihinan-kisoa ny tenako am'izao satria ato am' Jesosy Kristy miaraka am' Jesosy Kristy a zay ny fandiniako baiboly zany après zay tsy mihinana any tsy mihinana za tsy manaratsy an'izay mihinana fa misy fotoana eto hoe mizara par rapport am'izay tsy de hidirako loatra izay fa zay ny conviction ako zay ary témoignage atao anaty koa nafahako endry sy nafahako namitadidy a tsy manamelo tena sy ny sisa be da be ny remarque kely fotsiny hoe tamin'ny nanao an'ilay fasana dia lay tsangam-bato dia ny mpanao ny tsangam-bato nanao ny fanao ny tany zany possible mampanao tsangam-bato azy ny paika vato izy a nijery ny andro izy a nandraraka izy a tsy fantako tsy haiko zay natao ny tany zany fa ny contrat fotsiny noho ny sy niaviko taminy hoe ataonao io fasana io a de mila fasana vita a zay ataonao any ataonao je m'en fous fa rehefa vita ny fasana dia nametra tanina tamin'izany fasana zany a tononoko tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy à partir du moment nomena anany lakile dia anany fasana anasan'ny taranako a dia ny esprit rehetra izay a nylevina atao sy niodeode teo a nidovoko tamin'ny ran'i Jesosy Kristy a ary na ny fanokanana tsangambato ary dia natomboka tamin'ny asa fandroahana ny devoly a tamin'ny anaran'i Jesosy sy ny zavatra ilazako amintsika rehetrarehetra hoe tsy ny contre ny kolotsaina mihitsy azy manao pratika an'izany fa fanahin Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty a nandresy ny fahafatesana atao anatinay a tsy matahoatra nizaniza izany afaka mapetsika avaratra anakisaka vato zay manakisaka vato afaka tsy fantatro zay mino an'izany zay mipaika vato a zay sy ny sisa be da be hatrany amin'ny manamaizina zay fombafomba atao ao anatin'ny kolotsaina sy ny kultura amin'ny fiantsoana fanazy manao an'izany tsy manino nataony zay ataony amin'izany fa za mizara kosa selon ny conviction ako sy ny fandresen-dahatra atao anatiko ary ny soa naterak'izay a dia izay no ataoko partage aminao ity am-pamaranana de miresaka ny hoe kolotsaina gasy isika ny fitovizany presque tsy misy valaka mihitsy amin'ilay hoe kolotsaina vahiny fa ny ray fotsiny a no agasina zany malagasy tsy amoaka an'ilay moa hoe asan'ny satana asan'ny devoly a na de hoe en vérité selon ny conviction koa prononceko foeto foana izay zay mihitsy le izy anefa après misy ny mbola miaina an'le izy a sy mbola milomano ao anatin'le izy a efa nazavaiko teto a hoe depuis an'le hoe tsy nitoetra teo ambonin'izay inspiration divine izay intsony a teo ambonin'ny sampy ny inspiration divine de ny devolo ny naka toerana teo ambonin'izay de zay mahatonga ny asa ratsy be da be zay hitanareo rehetra reo a teraka amin'ny alalan'ny kolotsaina sy ny kultura sy ny fietsehana any amin'ny ara-pana rehetra amin'ny alalan'ny ody a ny mosavy a ny vorika sy ny zavatra ohatrohatran'izany fa ny tena tiako tenenantsika de hoe raha za zany no manao conclusion ety am-pamaranana satria efa mandeha be ny fotoana de hoe
ny kolotsaina vahiny kolotsaina vazaha presque mitovy ihany reo rehefa pratika ancestral miantso fanahy mivalheureux toerana anankiray izay considérena sy asina tantara monument aux morts sy omena hasina amin'ny endrika be da be mitovy ihany io. Ny anankiray anaty fiangonana fotsiny dia ny ray ivelan'ny fiangonana Ladoany tendrombohitra 12 Ambatondradama any anaty Lapabe sy ny sisa be da be fito miandalana sy ny ohatrohatran'izany. C'est pareil du pareil au même fa ny ray fotsiny kristianina katolika na kristianina hafa ny anankiray Ladoany. Zay le izy zay. Jesosy Kristy nampianatra nandidy atsika mandidiny olona rehetra ibebaka izy voalohany indrindra. Tsy any amin'ny toerana iry, tsy any amin'ny tendrombohitra iry. Zay mivavaka amin'ny Jesosy Kristy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana fa tsy ompino voataiza ao anaty kolotsaina sy kultura surtout pratique ancestrale izay enveloppena dénomination sy religion. Misy lesona be da be sy message be da be apasoko amintsika amin'izany averiko indray mitovy ny pratika Ladoany sy ny pratika fiangonana izay mbola miaina rite kolotsaina sy kultura. Tsy anonona an'ilay dénomination fa fantatrareo ilay izy betsaka no mampiasa an'izany. Ety amin'ny tontolon'ny kristianina évangélika le izy dia miconsulter marabout, miconsulter dada arabe, miconsulter voyant, miconsulter magicien de izany reny miracle sy teny tsy fantatra be da be hitanareo tsy ara-baiboly tsisy anao raha bibla ireny. Farany tena farany meko verset vitivity anao dinianao Levitikosy toko 7 any amin'ny 70 sy 130 any ny Deutéronomia toko 7 andiny 10 sy ny 1 Levitikosy toko 20 ihany koa dia ny Jeremia toko 7 andiny 7 betsaka ny verset biblika mandrara ny ankonana ny isan'olona isam-batan'olona ao anaty amin'ny ankonana miconsulter an'ireny olona mampiaina kolotsaina sy kultura amin'ny alalan'ny fietsehana ara-panahy. Tiako tenena amin'izay dia any amin'ny tontolon'ny matsika ny occultisme, ny fiantsoana fanahy, ny fanomezana hasina ireo izay efa nodomandry ny any amin'ny tontolon'ny mora rehetrarehetra, ny fiaina tsy hita satria ny anton'izay dia efa nitondrantsika fampianarana teto asa ratadidinareo ilay nalavo ny Saoly mpanjaka tantara voalohany toko 10 no miteny an'izay andiny 7 no lavin'Andriamanitra i Saoly mpanjaka satria ny surensené tany amin'ny magicien izy, ny surensené tany amin'ny papahita izy, tany amin'ilay vehivavy mpanao ody ilay mpamosavy io le raharano ny boky ny Torah teo Levitikosy, Deutéronomia atraty amin'ny boky ny Jeremia, même hatrany amin'ny boky ny Mika toko 5 misy an'izany ny idolâtrie be da be, kolotsaina sy kultura mifamatotra daholo zany rehetrarehetra izany. Satria ilay Saoly araky ilay tantara voalohany toko 10 no resantsika teo dia namoha mihitsy an'ilay kolotsaina, ilay kultura babiloniana fanompotsy izay tao akibon'ny Abrahama fony izy mbola tsy voaantso tany amin'ny Mesopotamia. Iny ndray no fo aziny lay amin'ny alalan'ny sampy, amin'ny alalan'ny idolâtrie, amin'ny alalan'ny andriamanitra personifiena sy atao tonga objet. Iny ndray no nitokisan'ny Paoly sy nanaovany antso namoazany ny fitakiana valiteny tao amin'ny tontolo ara-panahy. Nefa izy efa nisy ny fanan'Andriamanitra nanositra azy. Zay ihany koa dia mamaly an'ilay voasoratra ny bokin'ny Hébreu izay raha tsy diso any hoe izay efa nomena ny fanomezana avy any an-danitra kanefa niembotra indray dia tsy misy fanavaozana intsony satria manao an'izay fanomezana izay ho tsinotsinona sy manomba an Jesosy Kristy fandroany eo amin'ny hazo fijaliana. Irréparable ny conséquence amin'izay tahaka ny Judas izay efa nantsoina ho apôstôly nomena ny fanandramana ny amin'ny Sainte Seine atao amin'ny efitra ambony dia izy mihitsy ilay nitondron'i Jesosy Kristy izay meko an'ity mofo ity izy no madika, zany hoe faninany izany fanomezana avy any an-danitra
nda nataovy faingana ny ataonao dia nanomboka teo Jodasy dia prédestiné total. Hitanareo amin'izany ilay resaka esprit fehiny rehetrarehetra fitiny koa kolotsaina vahiny kolotsaina vazaha mitovitovy daholo ihany rehefa pratique ancestrale ny ray fotsiny ladoany ny ray kristiana fa sous forme le izy andevoziny kolotsaina sy ny kultura atraty amin'ny fiangonana zandriny évangélika. Hitanareo miconsulter marabout miconsulter voyance ny sisa rehetra zay voarara ny torany le vitikosy ny Deutéronomia ny oui ny Deutéronomia sy ny sisa rehetra ary nampitandremin'ny bokyny Mika sy ny mpaminany Jeremia témoiny azy moa efa fatatsika rehetra arak'ilay tantara voalohany toko fahafolo teo Isaoly apôstôly. Zay no mikasika an'ity zavatra mba niresahako vetivety ity be tabe no azo ambara tsy maninona mahafinaritra izy fa toizantsika manaraka indray kolotsaina kultura vazaha sy malagasy. Tianao Jesosy aza susceptible dia aza etampo be tezitra avy hatrany isika par rapport amin'izany fizarana izany fa misy zavatra be da be intéressant afaka raisinao anatin'izany za afaka rinareo fa ny teny koa aza mba harina. Tianao Jesosy mitady olona fantatra izy ivavaka aminy amin'ny fanasy famarinana. Rahasoa antsika rehetra venoma tompoko.